Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Simeona, Lioka, toko 2. Tanteraka ny faniriany lalina indrindra. Tsy androko intsony ny Krismasy. Tamin'ity taona ity dia nanao lisitra ny faniriana lavabe. Manantena mba ho tanteraka ny faniriako lehibe indrindra. Iriko fatratra ny hanana finday vaovao. Mbola mila miandry elaela kokoa ianao. Eny, indrisy. Soa ihany anefa fa tsy haharitra tahaka ny Simeona. Izy izany resahanao izany? Toy izao no nambaran'ny Baiboly momba azy. Tsy dia tanora loatra intsony izy. Raha ny marina dia efa antitra be. Nipetraka tany Jerosalema io lehilahy io, ary tsy nivadika tamin'Andriamanitra nandritra ny androm-piainany. Tsy maintsy niandry 7 taona izy. Angamba mihoatra noho izany aza, mandra-pahatanterahany faniriany lehibe indrindra. Naharitra tahak'izany ve? Ary inona no tena faniriany lehibe indrindra? Ny faniriany dia mifandray amin'ny fampanantenana avy amin'Andriamanitra. Tsy ho faty ianao Simona, mandra-pahitanao mpamonjy izao tontolo izao. Na dia tsy maintsy niandry ela be azy i Simeona, dia tsy very fanantenana mihitsy izy. Fantany fa afaka miantehatra amin'Andriamanitra izy. Indray andro dia niditra tao amin'ny tempolo izy. Ary tamin'io fotoana io dia tonga ihany koa i Maria sy Josefa ary Jesosy zazakely. Rehefa nahita ilay zazakely i Simeona, dia fantany tao anatiny indray mpimaso hoe io zaza io no ilay mpamonjy nampanantenainy. Nahita an' Jesosy i Simeona. Injay fa tanteraka ny faniriany lehibe indrindra. Mahasambatra azy kokoa manoatra izay mety fanomezana rehetra eran-tany izany. Nitrotro ilay zaza tamin'ny kafaliana lehibe izy ary nivavaka. Tompo, ankehitriny dia afaka nifaty amin'ny mpiadanana aho. Fa efa niazona ny teny fampanantenanao tamiko ianao. Masoko efa nahita ny mpamonjy izao tontolo izao. Misy olona nanoratra hira momba ny Simeona. Nisy lehilahy antitra iray, lehilahy antitra atao hoe Simeona. Tanteraka ny faniriany lehibe indrindra satria nahita ny zanak'Andriamanitra izy. Avy makanesa ty amiko kokoa, mpamonjy eo manokatra varavarana ho anao aho. Avy makanesa ty amiko kokoa, mpamonjy eo manokatra varavarana ho anao aho. Tsy haiko raha ho tanteraka daholo ny fanirianao amin'ity Krismasy ity. Fantatro anefa fa raha mivavaka ianao ary raha tianao ny idiran'i Jesosy eo amin'ny fiainanao araka ny voalazan'ilay hira, dia hamaly ny vavaka ataonao Jesosy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.